Madagascar Information. Afa-po avokoa ireo izay rehetra ny karakara tarehy teto amin'ny Fity Boutique. Tokony ho gojagojaina ny tarehy mba hialana amin'ny fahanterany ka mahatonga ny ketrona izay manaratsy ny endrika. Eto amin'ny Fity Boutique dia afaka hiverina ho tanora sy ho toy ny tarehin-jazakely ny tarehy rehetra, eny fa anady ireo efa nahazoazo taona aza. Jereo aneny tarehin'ny Bebelina teo aloha sy ny fiovany taorian'ny fikarakarana natao azy e. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes querelles. Ankoatran'ny kentrona dia feno mony be dia be ny tarehin'ny Bebelina. Kanefa dia akora iray monja dia afaka nanala ireo. Marina fa tsy misy atahorana amin'ny fampiasana ny akora eto amin'ny Fity Boutique fa akora natoraly avokoa ary fampiasan'ireo firenendehibe any ivelany toy ny any Eropa. Toy ny ahoana ary ny hevitry Bebelina taorian'ny fikarakarana natao azy. Ka te anontany a Bebelina hoe afa-po tsara hoe Bebelina nahitany tsara ny fikarakarana Fity Boutique? Tena afa-po tokoa tompoko no mikarakaranao sady vita tsara mihitsy ny tarehy voakolokolo, voakarakara tsara mihitsy. Ya, ka amin'izao fotoana izao zany dia ahoana fahitany Bebelina anazy ohatrany tsy lasa niverina tanoranora kely ve amin'izao fa 70 taona izao hoe? Tena nafinaritra mihitsy nijery azy tamin'ny taratra fa tena tsara mihitsy sady nadio be no tsara. Niova zany ilay tarehiko e, tsy takan'ilay teo aloha. Na le anakelena fa afaka daholo. Ie, satria teo ianao nisy monimony be dia be mihitsy ny teo ary io mony io zany dia tena hoe mony tena izy moa mahantitra anazy zany dia feno mony ohatrany hoe tsy mony le velona zany fa feno mony mibotsibotsina any anaty reny moa zany izy nefa produit tokana fotsiny neto ny Fity Boutique taminy dia amin'izao fotoana izao ngamba tsy dia mahita mony firy amin'ny tarehy amin'ny firy tsika satria teto zany efa rakotra fa zany hoe efa tena efa mety tsara izao. Ahoana fahitanao an'izay produit namen'ny Fity Boutique anao zay? Tena nafinaritra mihitsy ny produit men'ny Fity Boutique anazy tamin'ny vonoana dia fa hitako niova aloha le mony fa dia tsy tena be dia be firy tsika fa mekely satria natoro foana amin'ny zavatra rehetra nataoko. Hosorana dia sasana tsara avy eo. Ya, ka dia izay moa zany nanentana hatrany ny Fity Boutique hatrany eo ny rida, teo ihany koa ny point noir ary ohatiny aminao ihany koa ny mony laser tsy ho ela dia izay rehetra karakaraina eto Fity Boutique tompoko dia ho asehoanay anao ary misy ny témoignage amin'izany fikarakarana tarehy izany ka dia manentana anao hatrany izay anaraka amin'ny fandaran'ny Fity Boutique. Dia ny tena tsara ihany koa dia mila mihitsy ianao manatona aty amin'ny Fity Boutique aty tsy mihaino vavan'olona fa tonga dia manatona dia mandray anjara fa dia tsorinay marina fa dia fotoana tena fohy kely ny karakaraina tarehinao nefa tena miova ianao ary tsy lafo fa tena zakany sarama be vahoaka. Aza matahotra mihitsy ianao na dia hoe tsy mahanam-bola ianao na kelikely vola ianao tena sahaza ny rehetra mihitsy tompoko eto amin'ny Fity Boutique satria na dia 5,000 ariary monja ary anaovanao masaka dia efa ahitanao fiovana an'izany tarehinao zany. Eo ihany koa ny resaka hoe gel fikarakarana tarehinao amin'ny alalan'ny 50,000 francs dia afaka mety hanovany tarehinao ka dia tsy voatery hanam-bola be ianao na tsy hanam-bola ianao no eto amin'ny Fity Boutique fa avy natokana ho antsika rehetra mihitsy izany fikarakarana tarehy eto amin'ny Fity Boutique izany ka dia mirary soanao zay hamangy amin'ny Fity Boutique ny toerana misy anay moa zany dia efa namaspisina foana fa eo ambadiky ny firaisana voalohany misy station d'essence Shell dia hitanao station Shell eo en face misy hoe hôtel New Century dia box 5 misy amin'ny Fity Boutique ka dia tongava soa anatrika Fity Boutique dia misaotra betsaka Bebelina namangy amin'ny Fity Boutique andray. Dia misaotra betsaka anareo no fikarakarana ny tarehy ka dia zao faly be ako sady faly ny anniversaire-ko raha teo dia vita tsara ny tarehiko. Madagascar Information.